rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny salamo faraky amby roapolo amby zato iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Manompi ny masoko amin'ny tendrombohitra avesa ny famonjena. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba avelany hozozo ny tongotrao, tsy ho rehdrehana ny mpiaro anao. Io tsy matorona rehdrehana ny mpiaro Israely. Jehovah ny mpiaro anao, Jehovah ny fianofanao eo amin'ny akavana. Ny masoandro tsy namelanao ny andro, ny volana ny alina. Jehovah iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fananao izy. Jehovah iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao tao Madagasikara. Hira fahadimy amby efapolo sy dimanjato izay hira faneva fa dimampolo amby zato taona nidiran'ny filazantsara teto Madagasikara. Ivavaka isika antra tompo sy pahary anay io, midera sy mitsoka anao zahay, misaotra anao zahay manome voninahitra ny anaranao masina, satria ianao no famonjena anay, ianao no mpiaro anay, ianao no miasy mikarakara anay. Tafavory eto ny fiangonanao dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Misaotra sy manome voninahitra anao satria ianao no nampaharitra azy nandritry ny 5 taona. Asa mahagaga nasehonao eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izany. Fifalianao anay tsirairay izay efa nantsoinao ho isan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ho mpanomponao ary zanakao ny manome voninahitra anao noho izany asa lehibe nataonao tamin'ny fiainanay sy ny fiainan'ny fiangonana izany. Ankehitriny dia tsaronay ny faharatsianay, ny fahadisoanay raha mitodika amin'ny asa lehibe sy ny famonjena nataonao taminay zahay. Koa indreto zahay manatona anao ampanetren-tena, miaiky ny fahadisoanay, miaiky ny faharatsianay, mamindrafo mamela heloka. Fantatray
fa ianao efa nanome an Jesosy Kristy zanakao ho lohan'ny fiangonana ary tia azy. Izany fitiavan'i Jesosy Kristy izany no mahatonga anay matoky ary vonona handray ny famelan-keloka izay atolotra ao anay, satria fiangonanao izahay, no fidinao zanakao izahay. Noho izany Tompo, apetraka eo am-pelatananao ny fanompona izay ho tanterahanay anio. Aoka ho feno fanano masina izay tsirairay, samy ahatsiaro ny fanatrehanao, ary indrindra hibanjina anao Jesosy Kristy mandritra izao fanompona masina izao, ary tsy misy na inona na inona hanelingelina anay, tsy ahafahanay miaona aminao indray, handraisanay fifaliana sy fiadanana, ary indrindra hiorenanay amin'ny finoananao Jesosy Kristy indray. Izany Tompo ny vavakay, ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay. Amen. Petraka ny fiangonana. Iomana amin'ny tenin'Andriamanitra isika, ataontsika ny hira fa 490 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa, misy fahaditsona moa ny voasoratra fa hira faneva ny fahazatotaona ny fiangonana loteranina malagasy, io hira 490 ho ataontsika io. Fahasoavana sy ny fiadana amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia afaly miarabantsika rehetra FJKM fiangonana Jesosy Kristy Madagasikara tarihan'ny filohan'ny barao mpiandraikitra foibe sy ireo barao miaraka aminy. Ny lohevitra amin'ity volana ity dia ny hoe mijoroa amin'ny finoana, ary ny fampiofanana ho an'ny olona sy ny diakona dia misy ny hoe finoana aran'asa. Tsy ampitsangana ny ankizy sy ny tanora izay tsy voatery ho zanaky ny olona sy ny diakona na ny zanaky ny mpitandrina fa fampavavahana atao any daolo be izy ity. Fa ny tenin'Andriamanitra zay tiako mba ho tadidinao dia ao amin'ny Jakoba toko 2:7-10, Jakoba toko 2:7-10 manao hoe ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Ity tantara kely ity tantarany amin'ny arenao mba ahoana, ary fanaoko tamin'ny fiaonam-bean'ny STK fonizafy lohan'ny STK foibe avany, dia mampitaiko amintsika mba hananantsika fifaliana koa amin'ity fotoana miavaka ity, izay fotoana eveliky fananiorana aza dia tena mampiavaka an'ilay fotoana zany. Dia isaorantsika an'Andriamanitra fa tsy voatery hoe ratsy foana ny andry akory fa raisitsika mpifaliana izay atolotony tompo. Zao le tantara, rehefa miasa ianao dia tena miasa, rehefa mianatra ianao dia tena miana. Aza manao totoana manao akambo, miasa mafy, miasa tsara, mianara tsara, mianara mafy. Ibema dia anisan'ny tovolahy kamo, tena kamo, ary variana amin'ny lalao telefôna, amin'ny jeu, amin'ny FPS ny karazany no mahavariana azy. 20 taona izy mianatra,
ary ny fianarana ataony de fianarana momba ny biby ianaranao daholo ireo karazana biby rehetra na ragidro na omby na tahaka an'izany na ny goaka ianarana daholo karazana biby rehetra no ny akamony de ozy izy hoe zay afaka fanabinana fotsiny nataoko hoe ataoko atao anatin'ny tiarony daholo ny anaran'ireo biby rehetra ianaran'ireo de alakeo de zay azoko ao etika mbavaka isehany amin'ny examen de tena niny izy fa rehefa nakatao anatin'le anarana izy ny azony tao de parasy l'Afrika mbola kamo ihany izy nianatra momba le parasy l'Afrika sy ny lesona rehetra momba n'izy io fa de zay hainy fotsiny momba ny parasy l'Afrika no tao an-tsainy de hoe zany ve de tsy hoe parasy l'Afrika de karazana bibikely mety anaty sosokoditra ary rehefa mety anaty sosokoditra izy de manatody ao izy de rehefa manatody ao izy de foy de lasa palasy l'Afrika de parasy l'Afrika mety anaty sosokoditra de zay no atao tsenjery fa izy tsy mianatra an'izay lesona akory tonga ary ny examen milahaka am'izay ny hiditra ao anatin'le salle de milahatra eo izy mivavaka tena mivavaka izy engany Andriamanitro mba parasy l'Afrika no hitanga mba ho azoko ato engany mba parasy l'Afrika io mba fa mba haiko tsara manaraka hoy madama napiditra de niditra izy rehefa niditra izy de ozy madama ao anaty arona daholy ny anarany biby rehetra zay ny anaratsika koa de makao enao a de zay azonao ao a zay no olazainao de mitovy am'le nataoko tsara ty tena tsara vitana nalainy tao ny anarana ny azony tao koso ty ozy inona reny olazaina amty alefaso ozy madama koso no azonao a alefaso ny koso de biby ny koso de biby eny e biby fa lefaso eny anao fa maika ny koso de biby mety idera parasy l'Afrika ary parasy l'Afrika de karazana biby kely miditra anaty sosokoditra rehefa miditra ao izy de manatody ao ary rehefa avy eo izy de lasa parasy l'Afrika de sozy izy madama no tokony resanao parasy l'Afrika iny anao madama mba akandray mandeha ozy izy mba miangavy anao ay mamindra fo aminao ao izy madama makandray ahy de naky izy rehefa naky izy de ozy hoe engany mba parasy l'Afrika am'izay no azo ary tena niny izy ary nanantena izy a rehefa nakatao izy ina ny azony avao trondro de ozy madama ay trondro am'izay no azonao alefaso am'izay ny trondro de biby eny e biby fa alefaso ny trondro de biby misy kirany ary io kirany io mety idera ny parasy l'Afrika ary rehefa ny parasy l'Afrika miditra de manatody ao ary meza madama serbe le io madama farany ty madama mandavy anao anao mba aka farany ah eny ary ozy madama nangoraka makary anao farany io manatena izy fa parasy l'Afrika am'izay rehefa nalainy taony izy inona no azony tao sokatra ary efa azo fa farany io ozy madama eny ary ozy ny sokatra de biby mafibelona mosy ny faramalemilemy io idirany parasy l'Afrika ary ny parasy l'Afrika dia karazana biby kely miditra anaty sosokoditra zero ny anao madama mianatra ianao kamo lozana manao zeo fotsiny adininy anao manao fanadinana parasy l'Afrika zero ny anao ary ianao mba rehefa mianatra ianao de tena mianara tsara fa ny finoana de maty mihitsy rehefa tsy misy asa ary ny asa koa tsy misy finoana de foana raha soa atsika rehetra riavana mba handray lesona am'izany tsy ho an'ny ankizy na ny tanora ihany fa ho atsika rehetra ho tahin'Andriamanitra raha soa mivavaka isika fifaliana lehibe ho anay Andriamanitra ny misaotra anao satria toy ny farilavavany zany tsy lany mamina eo ambavanay makasitaka indrindra ny am'izay nitantananao ny fiainanay tsara avy isam-batan'olona isan-pianakaviana indrindra ity fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara ty sy ireo tompona andraikitra rehetra ny fandimby teo amin'ny tantara isaorana ianao be dabe reny izay lovainay sy ainanay mandraka kehitriny ianao no memboninaitra ianao no isaorana ary de mbola isaorana ianao koa izao andro zao izay nomenao anay mangataka zay raha sitrakao ny anaty janonana ny orana mba hatonga anay iaina ao anatin'ny andro maina eo fanaovana nyity fotoany ity kanefa aoka ny sitrakao no atao fa tsy ny sitrakay tompo
mampianatra anay ianao mba hiasa sady hijoro amin'ny finoana raisinay izany toromarika izany omeo anay ny fanahinao masina ahatonga anay mpanomponao matoky hijoro amin'ny finoana indrindra amin'ny asa ho hitany manodidina na eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fiangonana indrindra eo amin'ny firenena mba hahatonga anay vavolombelonao fiangonana réformé mandresy ny ratsy rehetra indrindra ny fahantrana amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany amen. Rasoravako mialohan'ny vavaka sy ny famakena ny soratra masina dia ataontsika nihira faneva fa 5 taona ny efitsika enina izao ny fiantsona. Vavaka isika ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro tsy mitsahatra ny misaotra anao hatrany zahay noho ny famindramponao Andriamanitra ka mahatratra izao fotoana izao zahay ary mivory eto amin'ity toerana ity manamarika ny amin'ny 5 taona ny orenany FJKM. Misaotra anao zahay Tompo fa tia anay ianao. Eny fa na dia ao anatiny izao toetrandro izao azy dia tsapanay tokoa fa miasa ianao ary tsy misy mahasakana ny amin'izay tianao tanterahina ny amin'ny fiainanay. Ankehitriny ary izay Tompo dia hijoro amin'ny finoana amin'ny alalan'ny teninao izay ambara aminay tsirairay avy ho vakiana aminay izany ary indrindra ihany koa ampita hafatra ianao amin'ireto vahoakanao ireto dia matoky ianao zahay Tompo fa ny fanahy masina no ialoman-drakariva ny anatinay rehetra tsirairay avy ary indrindra mba hafanay mifantoka tanteraka tokoa na dia fantatrao aza ny amin'izao toetrandro izao dia handray ny hafatra izahay ny teninao izay ambara aminay dia mba ho lesona ary indrindra natanteranay hanavaozanay ny toe-posy ny toe-pananay ka hijoroanay vavolombelonao indray amin'ny asa izay tanteranay
ny azakazaka zay atreanay atao anatin'izao sahany efitsekema izao ko de tario lalana ary zay tompo amy lalany fahamarinanao mba isanay tokoa mizotra araka ny sitraponao ka de amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ndeha hamaky ny soratra masina isika riavana vaky teny voalohany avy ao amin'ny fanekena taloha arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Exodosy. Exodosy toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahavalo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Exodosy toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahavalo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Hovakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany soratra masina izany. Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidima. Dia hoy Mosesy tamin'i Josoa, mifidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miadia amin'ny Amalekita. Raha ampitso dia hijoro eo an-tampon'ny avoanao ka hitana ny tehin'Andriamanitra ety an-tanako. Ary Josoa nanao arak'izay efa nolazain'i Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy. Ary Mosesy sy Arona sy Hora kosa niakatra ho ao an-tampon'ny avoana. Ary raha nasandratra Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanan'i Mosesy ka dia nakavato izy roalahy ka nataony teo ambanin'i Mosesy hipetrahana. Ary Arona sy Hora ny tana dia nanoana ny tanany ka ny iray tamin'ny anila ary ny iray kosa tamin'ny anila. Dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pahafatiny masoandro. Ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lela-tsabatra. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, sorata eo amin'ny boky zany io fahatsiarovana ka ambarao amin'i Josoa fa hofoanako tokoa ny fahatsiarovana ny Amalekita tsy ho eny ambanin'ny lanitra. Dia nanorina alitara Mosesy ka nanao ny anarany hoe Jehovah Nissi, fa hoy izy, Jehovah ny anina hoe niadiny Jehovah amin'ny Amalekita dia tsy tsahatra hatramin'izay taranany faramandimby. Amen. Hotoizantsika ny famakina ny soratra masina araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu toko fahaenina raisina eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatsahatra amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Filazantsara araka ny Matthieu toko fahaenina raisina eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatsahatra amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Ary raha mifady halina ianareo, aza mety tahaka ny mpiatsara velatsia izay malahelo tarehy fa mampisotisoty ny tavany izy mba ho hitan'ny olona fa mifady. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiany. Fa ianareo kosa raha mifady hanina dia hosolo ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady fa ho hitan'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Aza miary arena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra mamamitrano sy mangalatra. Fa miary arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra. Fa izay toerany arenao dia hoany koa ny fonao, ny maso no jiron'ny tena. Koa amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra, fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manao ahoana ny alehiben'izany fahamaizinana izany. Tsy misy olona mahay manompotompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiny, na ny anankiray ho mbany ary ny anankiray ho amavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamboana ianareo. Amen.
Korintianina voalohany toko fahasivy andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo. Korintianina voalohany toko fahasivy ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo. Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra aza dia mbola nataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako mba azahoako maromaro kokoa. Tamin'ny jiosy dia tonga toy ny jiosy aho mba azahoako ny jiosy. Tamin'izay ambany lalàna dia tonga toy ny ambany lalàna aho, na dia tsy ambany lalàna azaho mba azahoako izay ambany lalàna. Tamin'izay tsy nanana ny lalàna dia toy izay tsy manana ny lalàna aho, kanefa tsy mba olona tsy manana ny lalàna amin'Andriamanitra aho, fa ambany lalàna Kristy mba azahoako izay tsy manana ny lalàna. Tamin'ny malemy dia tonga malemy aho mba ahazoako ny malemy. Efa tonga zavatra rehetra aho amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany na iza na iza. Ary zany rehetra zany dia ataoko eny amin'ny filazantsara mba ho tonga mpiombona aminy aho. Tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazana dia samy miazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazato izany mba azahoanareo, ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety ho lo ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho lo. Raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto, ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely ny rivotra, fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko fandrao, na dia efa nitoro tamin'ny sasany azy aho dia ho lavina kosa ny tenako. Amen. Ray masino Manamasina ilay amin'ny fahamarinana, hitendona amin'ny fahamarinana. Amen. Ny hira fahasivy amin'ny fitopolo amby zato no ataontsika eo am-pitsanganana mialohan'ny andrenesantsika ny biafatry ny tenin'Andriamanitra izay hoe ny tenin'ny filohan'ny efitsika enina teo aloha dia Andriamatoa Rasendrasina Lalaja Mpitandrina. Hitsangana ny fiangonana.
ny fiangonan'Andriamanitra malala ampitomboina ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo ilay fitiavan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika amin'ny zavatra rehetra riava ary isaorantsika ny azo nameona eto amin'ity toerana ity izay natokana hanomezana voninahitra azy andraisana ny afatra avy aminy, andrenesana ny sitrapony ary hitoriana ny tenin'Andriamanitra amintsika. Koa mangataka aminy isika ny mba hitenenany tokoa araka izay fombany. Indreto ny vahoakanao Tompo mitenena fa miaino ny mpanomponao ary eo ka tsisy orenay afa-tsy ny feonao. Amen. Araka izay efa novakiana teo, ny tenin'Andriamanitra izay toriana manerana ny sahan'ny FJKM satria tsy eto ihany fa mitoerana hafa koa misy tahaka an'izao, any Vatomandry misy, any Nosy-be misy, any Mahajanga misy, amin'ny toerana hafa ihany koa eny any Vokitandremanaza. Dia araka izay efa rentsika teo ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina toko 5, ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Paoly Apôstôly no mitondra ny hafatr'Andriamanitra ho an'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Ary raha tsy hivona kely ny tantara dia fiangonana tao anatin'ny fisavorovoroana, fiangonana tao anatin'ny tsy vitovikevitra, fiangonana tao anatin'ny azo lazaina hoe korotana amin'ny endriny maro samihafa, ny fiangonana tao Korinto tamin'izany fotoana izany. Ary zany no nahatery ny apôstôly masina zay nandray ny asan'ny fanahy masina tao aminy, nanoratra ny epistily tahaka nitony ho an'ny fiangonana tao Korinto. Ka ity ampahany amin'ny soratry ny apôstôly ity izay vakina tamintsika teo dia ahitantsika ilay fomba fitenin'ny Paoly sy fanorany. Rehefa manoratra izy, rehefa miteny izy dia miteny mandrakariva hoe aoka anahaka ianareo dia tahaka ny anahafako an'i Kristy. Hitantsika zany ohatra eo amin'ny Koritianina voalohany toko 10 manaraka an'io toko 7 io, toko 1:20, 9:1. Koritianina voalohany toko 1:20 ny 9:1. I Paoly zany eto tsy milaza tena fa milaza kosa ny amin'ny toetran'Andriamanitra, ny amin'ny toetran'i Jesosy Kristy zay tokony ho tahafin'ny fiangonana, tokony ho tahafin'ny mino, tokony ho tahafin'ny kristianina tsirairay isam-batan'olona. Ary zay le lazainy eto, hanahaka an'i Kristy eo amin'ny fomba fiasa, hanahaka an'i Kristy eo amin'ny asa sy ezaka rehetra zay atao ny fiangonana. Ka eto amin'reto apahana andininy reto amin'ity Koritianina voalohany toko 7 ity dia anehoany Paoly miharihary indray maka indray fa tia ny olona rehetra Andriamanitra, tia ny olona rehetra Andriamanitra. Ary zany fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetra izany dia nasehony miharihary tao amin'ny Jesosy Kristy zanany, nasehony miharihary tamin'ny asan'ny fiangonana zay tena Jesosy Kristy ety an-tany, ary mbola mijoro hatramin'izao. Jesosy Kristy fitiavan'Andriamanitra ho famonjena ny olona rehetra,
Jesosy Kristy fanomezana avy amin'Andriamanitra ary filazantsara ho an'ny olombelona rehetra. Ary zany mahatonga antsika zao nanao an'le hira teo hoe Jesosy irery any. Le hira fa 420 amby 100. Rehefa mihira ry havana dia dinihana sy fatarina tsara ary iaina le tononkira. Satria Jesosy Kristy irery any tokoa no any mpamonjy, tsy misy anarana hafa, ary raha nanome azy Andriamanitra ilay zanany lahy tokana dia tsy nobaikoniza na iza izy, tsy voafatotry na iza na iza. Teo amin'izany fanomezana sarobidy zany nomeny anao maimaimpona Jesosy Kristy, nomeny antsika maimaimpona ny zanany lahy tokana sarobidy indrindra teo amin'ny Andriamanitra. Nidina tetỳ amin'izao tontolo izao, Andriamanitra tsy baikonao, Andriamanitra mahaleo tena amin'ny fitiavany, afaka izy. Ary zay le lazainy Paoly apôstôly eto hoe raha vao manomboka le teniny izy eo amin'ny 7:20 dia hoy izy hoe afaka amin'ny olona, satria izay afaka amin'ny olona rehetra izay dia tena toetra n'Andriamanitra izany, fa tsy toetra ny apôstôly fotsiny ihany. Nalainy tahaka avy amin'Andriamanitra izany, i Jesosy Kristy fanomezan'Andriamanitra, maimaimpona ny fitiavan'Andriamanitra, tsy atakaly vola na tambatambazana na karamaina. Paoly apôstôly tahaka n'Andriamanitra ihany, zay tsy miandry, zay mety ho fanambatambazana avy amintsika olombelona vao manao zavatra, fa miasa avetrany izy, miasa avetrany izy. Ary zay lay fahafahan'Andriamanitra, izay lay fitiavan'Andriamanitra maimaimpona izao tontolo izao. Ny mpandinika ny fivavahana moa ry havana, ny mpandinika ny fivavahana, tsy ny fivavahana kristianina ihany, fa ny fivavahana rehetra dia milaza hoe ny Andriamanitra dia ilaina tambatambazana, ilaina tambatambazana. Dia inona le fanambatambazana atao azy? Anaovana fanatitra izy, hosorana tantely ny vato, anaovana rakitra izy. Mijery ny mpandinika ny fivavahana dia milaza an'izany hoe tambatambazan'Andriamanitra. Fa na manao rakitra na tsy manao rakitra, na manao fanatitra na tsy manao fanatitra, ilay Andriamanitsika, Andriamanitra Jesosy Kristy dia malalaka izy ary miasa avetrany, miasa avetrany, mamonjy ny olona, mamonjy izao tontolo izao, fa tsy miankina amin'ny vola na ny arena na ny fananana zay anananao, ananatsika no mahatonga azy hiasa, fa malalaka Andriamanitra, afaka amintsika izy. Ary zay toetra n'Andriamanitra zay hoy aho no tahafiny Paoly apôstôly ka mahatonga azy ilaza hoe afaka amin'ny olona rehetra. Kanefa na dia afaka amin'ny olona rehetra dia manana didy izy hanambara ny filazantsara maimaimpona amin'ny olombelona rehetra, hitory an' Jesosy Kristy lay tompo sy mpamonjy azy. Sitrapon'Andriamanitra ny tanterahany, ny asan'Andriamanitra no ataony, ary ny fomba fiasan'Andriamanitra dia hitatsika amin'ny lazainy Paoly apôstôly io amin'ny 7:20 ka hatrany amin'ny 7:20 na ny 7:20 akory azy, 7:20, izay raha mamaky sara ianao dia hahita fa fomban'Andriamanitra, fomban' Jesosy Kristy any amin'ny fitiavan'ny olona rehetra, ny manatona, manatona. Zay nge le lazainy Paoly apôstôly eto e, eo amin'ny 19:20 ohatra, hoe tamin'ny Jiosy dia tonga tony Jiosy aho mba hazokony Jiosy, tamin'izay ambany lalàna
de tonga toy izay ambany lalàna de avosika toizana le izy tanisy izy ao. Paoly apôstôly tsy miteny hoe amy jiosy de lasa jiosy a, amin'ny mpisotro toka de lasa mpisotro toka, tsy zay le izy a, tsy zay le izy hoe lasa miovavolo zany. De manana endriny anankiroa ny kristianina, indray hoentiny miseho eo amin'ny olona hafahafa, de indray no hoentiny miseho aty am-piangonana, tsia eo amin'Andriamanitra, tsia. Fa ity de entina ilazana lay fomba an'Andriamanitra, zay nitahafy ny Paoly apôstôly. Le Andriamanitra tia ny olona rehetra, de manatona ny olona zay mila famonjena, ary hitatsika zany fomba fiasany Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy zany. Raha maharaka ny tantarany Jesosy Kristy isika de mahita azy miresaka, mamantatra, miezaka mifanakalo hevitra amin'ny mpanota. Ary zay le lazainy Paoly hoe tahaka an'izao a, rehefa ohatra an'izao de tahaka an'izao a, tsy hoe voatarika lasa mpanota akory, fa miezaka izy tahaka ny ataon'i Jesosy Kristy, hamantatra hoe manahoana moa zany ny fiainan'ireto mpanota ireto, manahoana moa zany ny fiainan'ireto mpamory etrireto, manahoana moa zany ny fiainany tony Samaritana itony. Satria raha tsy fantatrao zany de tsy afaka hiditra eo amin'ny fiainany ianao. Ary zany mahazava-dehibe ny fiainona ry havana, zany mahazava-dehibe ny fiainona. Fa rehefa tsy miaino ny fiangonana de mitory filazantsara amin'ny rivotra izy, fa mila miaino. Ary zany fomba n'Andriamanitra, fomba ny Jesosy Kristy zany, miezaka manatona hatrany, midina eny an-kianja, mamantatra hoe inona ny zava-misy. Zay le ambaran'ny Paoly hoe amy jiosy de tahaka any jiosy a, am'izao de tahaka an'izao a. Zay le izy, fomba fiasa missionnaire zany ry hafa, fomba fiasa missionnaire zany, mamantatra ny zava-misy. Ary zay le hoe i Paoly tsy niasa ho an'ny tenany fotsiny ihany na tamin'ny alalan'ny tenany tamin'ny fahaiza, fa nanahaka an'Andriamanitra, nanahaka an' Jesosy Kristy, zay fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Ary moa fa tsy zany tokoa, Jesosy Kristy nidina tety am'izao tontolo izao ny rahan'Andriamanitra mba ho famonjena zay rehetra mino azy. Ary zany no asan'ny fiangonana ry havana ety am'izao tontolo izao, manambara ny filazantsara n'ilay efa nitsangana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy. Zany no mbola mampijoro ny fiangonana ankehitriny, ary ezahan'ny fiangonana manatona hatrany hatrany ireo zay mila vonjy teo amin'ny tantaran'ny fiangonana teto Madagasikara ry havana. Tokony ho fantatsika indrindra ny FJKM fa eto Toamasina moa zany zao de misy ny fiangonana antsoina hoe, mialatsiny raha manonona azy, fiangonana antsoina hoe METM, ary le kaikin'ny barika 5 ery le izy, raha misy izay any a, akaiky barika 5 eo misy hoe fiangonana METM. Inona moa no nampiorona ny METM teto Madagasikara? Na ny MET tamin'izany fotoana zany, missiona evanjelika eto Madagasikara, missiona evanjelika na Antananarivo moa izy tamin'izany fotoana zany. Ny nampiorona ny MET nge zay tato anatin'ny FJKM, na de mbola tsy FJKM aza ny anarany tamin'ny fotoana andro, fa efa volombolon'ny FJKM, ny nampiorona ny MET nge de satria tsy mitovy ny hevitry ny missionnaire tamin'izany fotoana zany. Missionnaire vazaha fa tsy missionnaire malagasy. Tsika matsy rehefa miteny hoe missionnaire de vazaha foana, ny missionnaire vazaha tamin'izany fotoana zany de tsy mitovy hevitra tamin'ny mpitandrina malagasy sasany tao Antananarivo. Satria nisy mpitandrina tao niteny hoe ary sika to variana amin'ny olona zay efa nandre, amin'ny olona atao hoe ambonimbony teo amin'ny sehatry ny fivelomana, teo amin'ny asa mandraharaha, fa atao tsy mba miraharaha sika ry missionnaire ireo olona zay eny an-tanimbary eny amin'le antsoina amin'ny fomba fiteny tsy tena mety loatra hoe bas quartier. Zany moa le any Antananarivo any, fa eto Toamasina koa misy au quartier. De hoy missionnaire hoe tsy ilay zany, efa eto tsika. De hoy mpitandrina tamin'izany sasany, aloha zay anorona fiangonana ary eny amin'ny mpanao biriky
sy eny amin'ny eny bakartier zay zany le izy zay ny nampiorona ny fiangonana MET de lasa MET mamoa izy tateoria ary tadio tsara fa ny MET de tato anatin'ny FJKM ary na de niorona aza ny MET tamin'izany fotoana izany le mpitandrina nitondra n'ilay fiangonana MET nanao missiona teny Tanimbary de sady mpitandriny FJKM kanefa nanao asa ho an'ny MET. Inona ny tiana holazaina amin'izany? Ny tiana holazaina amin'izany de ny hoe lay Andriamanitra miasa ho an'ny olona rehetra, manatona ny olona rehetra, ary zany no asan'ny fiangonana koa na amin'izao fotoana izao azy. Izany no modely alaina tahaka eo amin'ny fomba fitoriana ny filazantsara ataontsika. Aza mandeha lavitra ry avy midina eo akaikinao manahirana ange ary nefa sarotra fantatra fa sarotra kanefa tokony atao ny mahita an'ilay hoe trano fiangonana mivavaka lady feno ny fiangonana lady eo velan'ny fiangonana eo tsy ampy 2 metatra akory misy bassin fanasan-damba ary manasa lamba ny olona eo misy tsena de enao anaty trano fiangonana avia miondre le olona nefa aria any amin'ny zavatra hafa izy miondritra zany eke asa miandry atsika daholo amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny 50 taona manaraka 5 taona manaraka hanao tahaka ny Jesosy Kristy tia ny olona rehetra nanatona ny olona rehetra tamin'ny fomba rehetra tsy hoe nahaka ny toetrany akory fa nanao zay azona azy namantatra ny momba n'ireny olona irery mba hatoka n'ireny olona irery ho amin'ny famonjena hino an' Jesosy Kristy lay hany tompo sy mpamonjy. Paoly apôstôly makatahaka ny Kristy no hitatsika eto. Paoly apôstôly makatahaka ny fomba fiasan'ny Kristy, fomba fiasan'Andriamanitra. Lay Andriamanitra tia ny olona rehetra. Ary zany mahatonga ny Paoly ke hiteny hoe ananany jentilisatro sa hoe ananany jentilisatro sa satria za tiany miova fo ka maninona moa mijanona fotsiny amin'izao fa manana trosa amin'ireo hafa zay mbola tsy nandreny tenin'Andriamanitra, zay mbola tsy mino an' Jesosy Kristy. Zany mahatonga antsika hiezaka mandrakariva amin'ny asa fitoriana ny filazantsara, ary asa fitoriana ny filazantsara anehoana fa tia ny olona rehetra Andriamanitra. Zay mantsy le izy tia ny olona rehetra Andriamanitra. Ary zany asa fitoriana ny filazantsara zany tsy ataotao foana izany na atao amin'ny endrika goragora izany na mandeha ho azy fa misy toetra zay toetra n'Andriamanitra ilaina arahana tahaka koa. Ary zay ny zavatra faharoa hitatsika amin'ity texte ity, satria ny zavatra faharoa hitatsika amin'ity akoatra hoe tia ny olona rehetra Andriamanitra de zao koa hentitra Andriamanitra, hentitra izy, hentitra atatsika moa zany hentitra zany tsy masika fa hentitra. Io matsy indraindray afangaron'ny olona enao ty masika mihitsy, le olona tsy masika fa hentitra izy, tsy mitovy zany. Ary toetra n'Andriamanitra zany zay lera zay ny Paoly apôstôly ampitahainy amin'ny mpiazakazaka, ampitahainy amin'ny mpiazakazaka ny fiangonana, ny kristianina, ny mpitoro ny filazantsara, mpiazakazaka kanefa tsy miazakazaka manao tao foana fa hentitra tsara eo amin'izay ataony. Paoly apôstôly manahaka ny Kristy, manahaka n'Andriamanitra eo amin'ny fitoriana ny filazantsara zay ataony. Ary matomo ny mpanompon'Andriamanitra i Paoly miteny hoe azakazaka de nalaza tamin'izany fotoana zany enge ny azakazaka, nalaza tamin'izany fotoana zany ny azakazaka tany amin'ny zareo Grika sy ny Romanina. De io ny sary nentina nampietseretana ny kristianina tao Korinto tamin'izany fotoana izany, izany azakazaka zany. Mbola tsy nisy hoe 6e dan na judo sy ny ohatran'izany fa ny azakazaka zany no zava-dehibe teo amin'ny Grika sy ny Romanina. Ary rehefa miteny hoe miazakazaka de tsy mitaredretra zany, tsy mitaredretra
za zany tsy te hampiasa le teny zatovo ankehitriny sy zay manimba ny teny malagasy hoe midororo ahoana moa fanoatra an'izany aloha mahazo zéro ohatran'le lazay pasiterateur zany ny soratana fa le mitaredratra tsy mitaredratra atadio tsara fa ny FGKM dia azo lazaina hoe sangana teo fanoratana amin'ny teny malagasy mbola zany ve isika zao mbola izany ve isika izao ary ampena ny teny malagasy ny teny samihafa zay misy indrindra ny malagasy ofisialy fa Andriamanitra tsy taredratra fa miazakazaka ary miaraka aminy dia miazakazaka eo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara satria maika izany asa fitoriana ny filazantsara izany maika nitondrana ny famonjena ho an'izao mila vonjy fa Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasany fa miasa hatrany izy raha anao an'izany azakazaka izany nefa hoy Paoly apôstôly ary eo lay anahafany tsara mihitsy an'i Kristy sy itenenany amin'ny fiangonana anahafany an'Andriamanitra itenenany amintsika fiangonana dia tsy maintsy misy fifehezan-teny zany fantatsika zany zay le voasoratra ato misy fifehezan-teny io le hoe misy disipline arahana misy disipline arahana fa tsy miazo miolakolaka misy disipline arahana tsy tafita ianao raha vo tsy manaraka an'izay disipline izay tadio tsara ry havana fa ny fiangonana rehetra ary fatara ny fiangonana rehetra ao anatin'izany isika FGKM dia manana ny antsoina hoe fiziny na ny identité ny fizinao zao a ny identité anao a dia any amin'le karapanondro any am-posinao iny ho an'izay manana karapanondro carte d'identité nationale ary ny FGKM dia manana ny fiziny ary io fiziny io a dia asehony amin'ny alalan'ny fifampifehezana ao aminy ny disipline zay misy eo aminy satria miazakazaka izy fa rehefa tsy mijoro amin'izany fiziny zany ny fiangonana dia tsy misy tsony ny fiangonana tsy misy tsony ny firaisana ao am' Jesosy Kristy fa samy miazakazaka am'izay alena samy maka ho azy fa rehefa ao voatana izay fizina izay dia mijoro hatrany ny fiangonana raha mijery ny fiangonana FGKM makery havana ary mino aho fa mahita an'izany isika rehetra dia misy any anenelanyelany eny manondrana misy any anenelanyelany eny manondrana efa voalaza mazava tsara hoe raha miazakazaka sika ity liturgia ampiasaina mbola misy manao liturgia hafa ihany ary tena misy an'izany ato anatin'ny FGKM ny tenin'Andriamanitra ry havana matotoriana dia marina mandrakariva ny tenin'Andriamanitra matoambara dia tena zava misy no lazaina fa rehefa tsy mitory ny tenin'Andriamanitra intsony isika ny fiangonana tsy miteny amintsika intsony Andriamanitra dia tsisy an'le izy zany eo amintsika fa matoatsika mandray an'izany io fiangonanao io manao an'izany zao ary be dia be ny fiangonana manao mpitoto ato anatin'ny FGKM tia ny zavatra erana mbola zao ihany no ataon'le dekony mbola zao ihany no ataon'le mpitandrina mbola ry ihany no ataony tena be dia be fa na izany aza zay le fitiavan'Andriamanitra ny famoram-polo nampaharetany ny fiangonana 5 taona zava-dehibe zany ary ampahatsirivin'Andriamanitra indray hoe aoka anaraka tsara ny fifampifehezana raha miazakazaka satria Andriamanitra tia zavatra tsara haitsika tsara lay tenin'ny mpanao salamo hoe ianao dia Andriamanitra tsara sady hanao tsara haitsika mpilivava mihitsy zany fa rehefa tena manao an'le izy tsika ohatra ianao dia Andriamanitra goragora ndray ngamba ny farany ianao dia Andriamanitra mandeha ho azy tsisy an'izany mandeha ho azy zany eo fiangonana tsisy an'izany goragora zany eo fiangonana tsisy an'izany goragora zany eo amin'ny mpiazakazaka fa raha manao an'izany tsy tonga mitanjona ary mitanjona fiainana mandrakizay
famonjenao am Jesosy Kristy. Zay le tanjona. Tsy ho tonga am'izany raha tsy eo ny fifampifehezana, raha tsy mahafehy tena. Hoy Paoly Apôstôly ny mpiazakazaka dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Le hoe mahony tena mantsy a dia hoe ny fanahinao, ny feon'ny fieritreretanao dia matanjaka noho ny tenanao, noho ny nofonao. Ny fanahinao zany, ny feon'ny fieritreretanao ny fehy ny filana rehetra. Tsy voatery filany nofo ihany fa ny filana rehetra ninon'inona. Rehefa matanjaka io voafehy ny zavatra hafa rehetra. Ary zay moa ny asan'Andriamanitra miteny eo amin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahy masina ao amin'ny feon'ny fieritreretan'ny olona. Zay moa le fomba fiteny manao hoe mbola hafa ihany nianatra sekolady. Tsy nianatra sekolady, tsy voatery le sekolady miresaka biby a, fa le sekolady zay nampianarina ny tantara ny soratra masina, nampianarina ny fiainam-ponona. Raha misy ankizy kely anankiroa angalapaiso a, le atao hoe angalatra ledisia ary satria tsika tino zany zao. Angalatra ledisia, ankizy lahy anankiroa, lahy kely na vavy kely tsy manino. Ny ray nianatra sekolady, ny ray tsy nianatra sekolady. Fa le nianatra sekolelady alohan'ny angalara le paiso mbola miaotra izy aloha. Mbola miaotra izy aloha hoe tena ohatrany tsy mety tia. Zao nampianarina anay, aza mangalatra, aza manao an'izao. Fa le tsy nianatra tonga dia petahany io. Tsy mieritreritra. Zay mantsy le hoe Andriamanitra miasa ny feon'ny fieritreretany tsirairay. Ary zany iny mahatonga e. Za mahita hoe zany no anisan'ny mahatonga ny eto Madagasikara tsy mitovy amin'ny tany lehibe ao Afrika, continent afrikana, na dia samy afrikana aza izy. No ny herin'ny filazantsara, no ny herin'ny tenin'Andriamanitra mbola miasa ao amin'ny fiangonana ka miaotra ny olona raha vao misy zavatra hafahafa atao. Fa ny olona efa maty eritreritra sady tsy nianatra sekolady moa dia tonga izy dia manao. Fa ny hafa dia miaotra. Ary zay le hoe mahay mifehy, mahony tena, mahay mifehy ny feony, mahay manaiky ho feheziny ny feon'ny fieritreretana. Satria tsy ho tonga amin'ny tanjona raha tsy ao zay fifehezana izay. Fifehezana amin'ny zavatra rehetra, fifehezana amin'ny zavatra rehetra. Ry avako malala amin'ny tompo, tanao ny tsara mandrakariva Andriamanitra ary fahatsarany zany. Ny ray aman-dreny anankiray anisany nanorona ny FJKM tamin'ny tantara taty Tomasina dia mamerimberina matetika hoe ny fahavalony tsara dia ny tsara indrindra. Zany hoe ianao zany tsy maintsy miezaka eo amin'ny fiangonana. Raha nahavita an'ity dia mbola miezaka anao n'le anankiray tsara kokoa, iotra an'iny. Ary zany fiainan'ny fiangonana zany tsy mety afa-po. Tahaka an'Andriamanitra tsy mety afa-po. Mitandriny tsara iverenany fahatsarana hatrany ny fiadanan'Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao tahaka ny nahariny izao tontolo izao, mba ho amin'ny filaminana sy ny fahamendrehana ny zavatra rehetra. Ry avako malalo amin'ny tompo, tia ny olona rehetra Andriamanitra. Ary zany fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetra izany no amporisihany ny fiangonana koa mba hanatanteraka ny asa fiazakazahana anatin'ny fifampifehezana mba ho entitra tahaka azy eo amin'ny fanaovana asa dia sory ao anatin'ny saitsika sy ny fieritreretantsika. Zany hoe fiangonana mandeha ho azy eo moramora etsetratsika moa zany dia adalain'ny olona sy somary rabirabin'ny olona hoe Madagasikara le pays du moramora, dia moramora daholo. Dia nefa zao ny zavatra misy a, rehefa any amin'ny tokantrano ny kristianina tsy manao an'izany zavatra moramora zany izy, fa ataony tsara ny zavatra rehetra ataony. Ary zay nge le izy, zay ataonao ataovy tsara, ataovy amin'ny fahamatorana, hoentitra tahaka an'Andriamanitra eo amin'ny fitondrana, ny fiainana, ny asa, fitoriana ny filazantsara izay atao. Paoly Apôstôly io isika
dia miezaka manahaka ny Kristy amin'izay rehetra ataony. Ary mampatsiaro izy zay ny zavatra farany lazaiko fa tsy miazakazaka foana na verimaina foana na lany andro ireo zay miazakazaka fa mikendry loka avokoa. Le loka nefa ny samy hafa. Eo zany le Andriamanitra manome valisoa. Andriamanitra manome valisoa ny olona rehetra izay miazakazaka. Fa misy sokajiny io, misy karazany le valisoa, le loka zay omena. Satria ny loka zay omen'Andriamanitra dia le loka maharitra mandrakizay, lay satroboninahitra fiaina. Fa ny sasany dia le ambaran'ny Paoly apôstôly eto hoe satroboninahitra mety simba, satroboninahitra mety lo, satroboninahitra mandalo fotsiny ihany. Fa ny an'Andriamanitra dia le maharitra. Inona moa ny dikan'izany ry havana? Ny dikan'izany dia zao: samba manantena daholo ny azo loka ny rehetra. Maro ny mpivavaka fa iray ihany ny tena izy. Maro ny mpivavaka fa iray ihany ny tena izy. Maro ny milaza ho fiangonana fa iray ihany ny tena izy eo anatrehan'Andriamanitra. Iray ihany mahazo ny loka. Enjana be nge ty tenin'ny Paoly apôstôly ty. Maro ny fiangonana fa iray ihany mahazo loka. Asa moa izany ray izany. Fa le ray teo anefa tsy azo raisy nara-baky teny hoe dia ray dia tokana. Fa entina ilazana koa io hoe vitsy. Samy miazakazaka eo daholo fa vitsy ihany ny tena mahavoa mahatratra ny tanjona. Raha mijery ny amarotsika eto nge zao ry havana, tena mahavelom-bolo ary tsy mihotsina mihitsy amin'le orana. Tonga amin'le hoe izay zay lena fa tena mahatany tsara asan'Andriamanitra zany. Ary samy miazakazaka avokoa isika. Fa ny zava-dehibe dia hoe izaho ve, ianao ve tafiditra ao anatin'le hoe raha ihany mahazo loka. Raha ity tenin'Andriamanitra ity no raisina, tsy isika rehetra ireo zany no tafiditra. Samy miazakazaka. Io zany ny tompony mahalala hoe iza tokoa moa zany amin'reto marobe reto, amin'reto fiangonana miditra indroa intelo reto, amin'ny arivo ary mbola misy fahaefatra no tafiditra. Satria mpiazakazaka marobe, vitsy no tafiditra. Vitsy no mahazo ny loka. Zay le hoe ray no mahazo ny loka. Na dia manome valisoa aza Andriamanitra. Maro no nantsoina fa vitsy no vonjena. Andriamanitra tia ny olona rehetra ho voafonjy, fa ny olona no tsy mety ho vonjena dia zay no mahatonga ny hoe lasa vitsy le izy. Raha miteny zao tsika FJKM mametraka tanjona vina hoe amin'ny taona 870 2118 dia mbola firenena kristianina Madagasikara. Vavaksika ho tanteraka zany. Fa zany tsy midika hoe maro anisa ny kristianina voavonjy. Ary ty soratra masiny ty no milaza an'izany, anisan'izany. Ka miezary afa mba handray le valisoa, azafaly fotsiny miazakazaka, na manao tontondro nefa mamely rivotra hoy Paoly apôstôly. Fa miezaha hamantatra tokoa ny lalaky izorana, tena izy ve ty ataoko ty. So tonga amin'ilay 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora teo, satria le 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora matsy dia zao le izy hoe nataon'le zalahy dia hoe zay azoko fanadinana, ahafahako fanadinana fotsiny no ataoko. Fa raha zany no ataonao, ataotsika dia parasy l'Afrika eo hoe zay ahavitako an'ity asako ity no ataoko. Ny décorna sy ny olona moa zany dia nanao ny feonambe nandritry ny 3 andro teto amin'ity toerana ity. Dia fantatrareo décorna sy ny olona tsara, fantatry ny fiangonana koa, fantatry ny mpitandrina, fa misy ny décorna tena manana an'izany toe-tsainy zany. Zay ahavitako an'ity no ataoko.
Vao vita le izy miditra amin'ny sivy io zany ny fiangonana, amin'ny sivy latsaka fefa nisy tonga. Mirava amin'ny fiangonana, ahorony ny akanjony, mirava amin'ny 12 lasa izy mandeha. Efa misy manisan-drakitra eo, efa misy mpanao iny, efa misy manasa vera, efa misy atsy anjara, lasa izy mandeha. Zay afitako ny atao. Ary na le fomba fiteny aza, de tataka zany a. Rovinonareo ny service. Zany hoe rehefa tsy ao anatin'iny izy, tsy azonao izy a. Ary na zay mpitandrina aza manao an'izany. Manao an'izany koa nge indraindray ny mpitandrina tsy ny rehetra, fa ny sasatsasany azo isaina amin'ny ratsan-tanana. De manao an'izany hoe rehefa tsy omena anjara izy, izy ka mipoitra. Nefa amin'le fiangonana ao aminy no atao le fotoana, fa tsy nomena anjara izy. Hoe tsy mitarika tsy any, tsy manao izy, tsy hipoitra eo izy a. Zay mantsy le hoe zay afitako azy no atao. Lasa asa le izy, lasa vesatra le izy, lasa tsy mety ny zavatra tahaka an'izany. Ary tsy azona valisoa ny tahaka an'izany. Lay valisoa maharitra mandrakizay. Tsy ny ampitombo isa no tena tanjona, na tanjona koa aza izany. Tsy ny ampitombo isa. Anisan'ny tanjona zany hoe mitombo isa ny kristianina, fa tsy zany ihany, fa raha izany fotsiny dia tsy mety. Aiza ny kalitaon'ny finoana? Aiza ny finoanareo? Hoy Jesosy Kristy. Misy ange 5 taona zao ny FJKM, fa raha manao fanontaniana tsatoka ianao, tsatoanao zany le kristianina reo hoe iza moa zany ny ohatran' zao? Asa moa fa ana resaka FJKM, misy kristianina tahaka an'izany. Ahoana moa le voalaza ny soratra masina momba an'ity? Izy efa mpandray io a, tsy fantany le izy, satria omena ronono foana izy, fa tsy vetika aminy. Zany nge ny mahatonga ny fiangonany, zany mahatonga antsika FJKM hanao fifampiofana na saika isa-taona misy foana, na any anivon'ny fitandrema, any anivon'ny synodam-paritany, eo anivon'ny foibe nasionaly, tahaka ny nataon'ny dekôna teto. Fa efa atao aza ireny, mbola sahirana ihany tsika, vao mainka moa fa tsy manao an'izany. Satria samy tian'Andriamanitra hahazo ny valisoa avokoa. Zay ny fikasan'Andriamanitra, zay ny sitrapon'Andriamanitra, hahazo ho tafiditra ho isan'ireo vitsy andray sy andova ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay. Ary ireo tafiditra ireo, zany no valisoa lehibe, fifaliana lehibe ho an'ny any an-danitra, ho an'ny mpitoro ny filazantsara, ny fisian'ny olombonjena. Ary zay miasa ho amin'izany, dia zay le lazain'ny tompo hoe voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Ry avako malala Andriamanitra ao am Jesosy Kristy, dia miasa amin'ny fanahy masina, dia mahay mankasitraka, manome valisoa. Tsy miazakazapona ianao ry fiangonanao, fa vita tokoa araka ny tokony ho izy, araka ny sitrapon'Andriamanitra izany azakazaka zay tanterahana izany. Ka na dia eo azy ny fiaretana, na dia eo aza ny zavatra tsy maintsy sedraina eo amin'izany azakazaka izany, dia oneran'Andriamanitra izany. Onerany zany fa tsy ho verimaina foana. Ary zany fanoneran'Andriamanitra hery zay atao hoe lany teo amin'ny asan'ny fiangonana, teo amin'ny fitoriana ny filazantsara, teo amin'ny tafika masina zay atao, teo amin'ireo ezaka samy hafa ataon'ny fiangonana. Zany fanonerana izany dia santarina sahady ety an-tany, santarina sahady ety an-tany. Ary ho tanteraka sy feno zany ao am Jesosy Kristy rehefa tonga izy hitsara ny velona sy ny maty. Ary dia hiara-iombona, ho say hiara-iombona amin'ny Paoly apôstôly isika, ka hiteny tahaka azy hoe efa niady tsara, na tanteraka ny fiazakazahako aho, ny tahiry ny finoana hatr'izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitra ny fahamarinana
izay omeny tompo tsara mamy ho ahy amin'izany andro izany, ary tsy ho ahy ahy fa ho an'izay rehetra tia ny fiantsony koa, fisehoany koa. Eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika fiangonana ny fiadana. Amen. Iaray vavaka isika riavako. Andriamanitra ranay io, mideranao zahay no ianao zay mandamina ny fiainan'ny fiangonana. Mideranao zahay no ny hazo anay indray miatrika izao fiaraha-mivavaka izao, zay manamarika ny tantaran'ny fiangonanao, ka hahazoanay manatanteraka zay rehetra mety ho azo atao eo amin'ny fampitsoana ny fiangonana. Misaotra ny amin'ny ankehitriny nahazoanay tokoa tafavory tamin'izao toerana izao, nahitanao ny fiaonam-be ny dekona sy ny loholona, no misy koa ny haona fino, misy koa izao fankalazana ny tantaran'ny fiangonana izao feno 5 taona. Ao anatin'izany no nanambaranao ny teny fiainana ka hahazo anay indray, sy hamohazanao ny fiangonana hanina toetra miavaka hanahaka anao Kristy. Hamohazanao ny fiangonana hahatsiaro ny fitiavanao Andriamanitra zay misokatra isanandro isanandro, ka mitantana sy mampianatra ny fiangonana. Misaotra ny ankehitriny zao, fa be dehibe tokoa ny asa zay vita ary mbola betsaka ny tokony ho ataon'ny fiangonana amin'ny fiatrehana ny 70 taona manaraka. Ary zany vanim-potoana izany no nahitana ireny karazana asa samihafa fijoroana vavolombelona, ka hanomezanao anay ny teny isanandro isanandro, ary hitanao ny vinan'ny fiangonana iatrika ny taona manaraka, dia ireo karazana vina mba hatonga ny olona hiazakazaka, hatonga ny fiangonana hiazakazaka fitoriana filazantsara, hiazakazaka hanova ny tantara, hiazakazaka handrava ny ezana rehetra zay manageja ny fiainan'ny olona, tsy hahitan'ny olona fifaliana fahasoavana, tsy hahitan'ny olona ny karazany fampandrosoana. Eo anatrehan'izany zahay no mangataka aminao Andriamanitra ny hatonga ny olona ny fiangonana raha teo iorona tsara amin'ny finoana, hanaiky hiavao ary ho isany alentahaka amin'ny fahaizana mifankatia, indrindra fa tsy ho menatra eo anatrehan'ny fitoriana filazantsara ho anatin'izao tontolo zao. Nambolenao anivon'ny firenena ny fiangonana, izay firenena miatrika ankehitriny ny fiovana eo amin'ny fifidianana zay olona hitondra zao firenenao zao. Mivavaka ho an'ny vahoaka rehetra zahay mba ho vonona hifidy zay olona tiany hitondra azy, ary mivavaka ho an'ny vahoaka koa zay mba olona vanona ka ahafantatra ny tokony atao. Ny fiangonana naoka hitaridalana eo anatrehan'ireo asa miandro reo, ka hanoloranao fitaovana ankehitriny zao, ka hitanao ny olona rehetra zay tonga eto mino, zay ho isan'ny fanohitra eo amin'ny pelatananao ho amin'ny fiovana sy ho amin'ny fampandrosoana. Be dehibe ny marary zay hitanao fa tsy afaka mitsabo-teny, be dehibe ny olona tsy manan-koanina zay hitanao fa tsy afaka itsoro, be dehibe ihany koa ny olona tsy afaka mifandray noho ny faharatsiana eo anatrehany fifandraisana. Ireo rehetra reo dia geja zay ilanao ny fiangonana, ka asainao hivoatra amin'ny lafiny rehetra, ary zay no mahatonga misy ny sekoly ahorony fiangonana mba ho fanabiazana ny olona ho vanona. Misy ny toeram-pitsaboana ahorony fiangonana mba hanasitranana ireo zay mbola hazo arenina, ary misy ny fitaovana rehetra ho ampiasaina mba hifandraisana. Ireo rehetra ireo dia tolonay ny anaranao Jesosy avokoa. Zahay dia hanonona izany vavaka izany miaraka amin'ny vavaka nampianarinao.
rainay izy eny an-danitra ho amasiny eny anaranao ho tonga aleny fanjakanao atao aneny sitraponao hitoany tany tahaka aneny an-danitra leo anay anio ny anina sahazo ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay aza mitoranay ho amifakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Iara hitsangana isika fiangonana iaranonina ny fanekempinoana kristianina izay resantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao dia ny fanekempinoana apostolika izany. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an'i Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny mijaly nanapaka Ponte Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevy nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra nipetraka eo akavanan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any ny aviny tsara ny velona sy ny maty ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiangonan'ny olona masina ny famelan-kely ny fitsangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Tompo maso fohy momba ny tantarany FJKM ny loharano niteraka ny ony